Avec Auto Hero, vous achetez votre voiture d'occasion directement sur notre vitrine virtuelle. Iturifitia kanefa tsy say te hividiny lohany anaka kanefa matamokiny mazoika tsy tafintsony iatao anao mba farafaratiny angambao iaoira fitia Iturifitia kanefa tsy say te hividiny lohany anaka kanefa matamokiny mazoika tsy tafintsony iatao anao mba farafaratiny angambao iaoira fitia Ifazumi manina macho ratina kitanya Kaluinana bizirende ipakanya saya Nyangula pitia sinirima wataviminda tsara Faraireni mutafika mafarafaratini Ifazumi manina macho pratina pitaya Kaluinana kwizirenye ipakanya sana Nyangula pitia sinirima wataviminda tsara Faraireni mutafika mafarafaratini Ratu tenatia azanye mchinsuri Ampiu fasaina keli kusini Inutini bukanya nausi Wela jajajajawe Baureni tada Fafarafaratini fatarifa Umaslaira Ratu tenatia azamye mchinsuni Ampiu fasaina keli kusini Inutini bukanya nausi Wela jajajajawe Aureni tsara fafarafaratiny fatarifa umasaira Ifazumi manina macho ratina pitaya Kaluinana bizirenge ipakanya tsanya Nyangula pitia sinirima wataviminda tsara Faraireni mutafika mafarafaratini Ifazumi manina macho ratina pitaya Kaluinana kwizirene ipakanya tsanya Nyangula pitia sinirima wataviminda tsara Faraireni mutafika mafarafaratini Sikara wahu rafet sarambelati Kuwetukila sana Anautani juu Etalinda zako Rafet sarambelati Naiketumani anilani juu Sikara wahu ratifu
Jiwa satu yang sukarau usireneku Ikanindazaku Fafikia mantegaku Fure uferia umaku Alifedu muratazana Fazatawa pasandrazana Ufaliro kwanya Chirofitika kusaka Utukani tanahku Japan bersama wiyati Apaan janamu Kasih saja Kita ni mamikyo Jamu femiranuku Musuhnya jamu di karanaku Ramutukani tanahku Japan bersama wiyati Apaan janamu Kasih saja Itani mamikyo Jamu femiranuku Musuhnya jamu di karanaku Alifedu muratazana Fazatawa pasandrazana Ifalini rogwaja Chirofitika kusaka Alifedu muratazana Fazatawa pasandrazana Ifalini rogwaja Chirofitika kusaka Proximité avec les annonces de bien service. Ramila fanapina yanao Rami sichimeti yatao Zaruvya kiye Fanwani Nishinamanao Tenatia Niani fosni Niani masu Niani hu Kupaitanana Favulu kejoro Anasnya kasu Saksizan imu Temana-mana Kami sisapa mapabu Kami lacia itato Zaruvya kiye Fanwani Manau tenatia Mazarena Bakusa chitia tena Favulukana Satia Sutati vanini Sanachia Amachau kilere amaru kai amaran nefatu kanirai Zaruvya kiye Fanwani Nishinamanao Tenatia
Tirai anao fa misy matsiaro ka miala elo atsaro fanalo mikitroko na orambavety tonga tsy hoela fa vetivety fiavanana sy ravany taona amareo sy amelatra foana tsarovy akie vanioany misy namanao atrany atrany misy namanao atrany atrany. Eny ary a, raha mila fanampiana ianao izy misy namana ozy hatrany hatrany manao antsy fotsiny ianao dia mamaly ny namana. Miondrika mpanadrana tokoa ary mipotratroka ho ny fitenenan'izay miarabantsika rehetra amin'izao arivariva ny andro alahady zao. Ny fotoana tsy mifametra hoy ny fitenenana dia hainareo ny toeny fa dia fialan-tsiny no atolotra antsika menakavy satria ohatran'ny tomba olombelona ihany le tena fa tsy robot. Tsy maintsy misy le fitaom-pialan-tsasatra tsy maintsy mba respektena fa ny olana dia raha sanatria tsy mitandrina dia mety ho tapaka lalan-drà eo mpanaovana n'itony émission tony satria tokony ho fantanareo fa itony émission tony dia tsy ny saina ihany no miasa fa ndraindray koa arakaraky le FDB resahana sidiniana eto sy velabelarina eto dia manaraka ny fo ary tohana ihany koa ny fanahy ao anatin'ny fitrangany zavatra tsirairay. Ny tatrasiketsika dia ifandray amin'le hiran'ny sakely-dalàna teo hoe ozony hatramin'ny taranako. Avy eo tsika dia resaka momba ny, si l'on peut dire en français, la sortie du silence, l'apparition publique de Radio Narmapian, le retour sur la scène politique de l'ancien président Radio Narmapian, niseho sy ny kabary nataony Andriamatoa Radio Narmapian amin'ny alalan'ny antsoavo maromaro samy nahazo tao na ny mpanao politika na ny mpanao ny vahoaka malagasy na ny SVM samy mandray ny anjarany rehefa avy eo dia ho hitantsika eo fa ho velabelarina eto. Ary ny faharoa ny FDB voalohany après ny tatrasika dia ny lanina na ny seho sy ny fihaonana voalohany nataony ireto malagasy anohana an'Andriamatoa Emmanuel Macron amin'ny fifidianana amin'ny 3 sy 4 en 2022 zany. Maro ny zavatra azo lazaina ary ny teny iray no manabango tokana ny seho sy ny hetsika tamin'izany rencontre zany dia ny fahavononany tsirairay ary indrindrindra ny succès na atao hoe réussite izany fihaonana na rencontre voalohany zany. Iresaka momba an'izay tsika sady fizarana ny vaovao no fampatsahivana ny hafa ihany koa hoe manana didy sy andraikitra ianao. Alohan'ny hanoloantsika ka isetona azahoana tsara ny tena foto-kevitra sy ny zava-dehibe ho resahana dia alao averintsika kely ilay hira ny
ilay hira ny anina teo. Azovo moa izy teo. Sakely dalana. Ny lohateny dia hoe Regasikara zany hoe antsoavy izy ity zany. Ny lohatenitsika androany dia tena antsoavy tokoa, satria tsy amin'ny politika moa hoy ny fiteniko zay hoe tsisy hasard du calendrier, fa ny tsy fantatritsika koa dia ny ao atapin'ny loha, ao Andriamanitra atapin'ny loha koa dia mahay mandahatra ny zavatra rehetra. Ka rehefa nataoko le fandinihana n'le antsoavo sy ny antsoavo natao aty ambadika taty koa, dia mifandraika amin'ny antsoavo ho an'ny malagasy ny zavatra miseho amin'izao fotoan'izao. Izany tonoka izany dia mitarika antsika hieritreritra zava-dalina amin'ny fitiavantsika ny ity tanindrazantsika ity. Maro ny mampiseho ny hoe tiako Madagasikara, tiako ny fireneko, tiako izao, fa ny marina matetika izy ireny dia entina hanambabona ny fon'ny malagasy, entina hambabona ny fanahin'ny malagasy noho ny zavatra tsorina sy tsara ny milaza azy dia ny hoe olony fo sy olony fanahy ilay malagasy ary mora ambakaina ary tena mora ambakaina. Io tsisy hoe malagasy anivo tany ka akaikin'ny fianarana na ny toeram-pianarana ka hoe avaram-pianarana. Io tsy hoe malagasy amin'ny sisin'ny tany ka hoe mifandray amin'ny vahiny any amin'ny faritra zany matetika ka tokony hatsapa ny fanambakana ataon'ny sasany. Fa ny fanambakana ny malagasy, antsika rehetra izay mandinika
sy mahatsapa dia miainga avy any amin'ny fanambadona sy ny fototry ny na plutôt hoe miainga avy any amin'ny fahantrana ny fahoriana mianjadon'ny malagasy, fahantrana ara-panahy, fahantrana ara-tsaina, io le antsoina hoe bado, ary fahantrana ara-bola sy arena na fitaovana tsotra izao ahafahana mivelona amin'izany atao hoe tokantrano misy sakafo na misakafo intelo isan'andro. Mba tsapa-pahatsika ve fa misy ny malagasy atsika mihinana tsisy fetra isan'andro. Misy karazan'olona mihinana in-efatra isan'andro tompoko. Miala maraina aloha dia fakaly be. Amin'iny amin'ny folofolo sasany iny mbola mamela ihany koa. Tonga ao an-trano sakafo matevitevina telo efa-doha na alatsinainy ary ty andro ty. Ny hariva mbola tsy hitanao ihany koa zay ho lazaina fa mbola matevina taky ny hena vidiana amin'ny kilao eny amin'ny mpivarokena. Mivitsy ny malagasy misakafo isan'andro efatra na telo na roa isan'andro. Avahantsika amin'izany reto voatokana amin'ny hoe noho ny fahasalamana dia indroa isan'andro. Legioma ampangotrahana, tsy mihinana vary noho ny diabeta. Fa ny akabeazan'ny malagasy dia toy ny tratran'ny aretina, tratran'ny régime forcé noho ny fahantrana. Indray mandeha isaky ny 2 andro ny sakafo. Ary ny sakafo tedavina androany efa natao trosa fakomaly. Azontsika eritreretina ve zany hoe tena fiainan'ny malagasy? Ity hiran'ny sakely-dalana ity dia efa amam-polo taona ny tihiry ity no nivoaka. Ry Gasikara raha fietsaram-belatsia no entiko ilaza anao ho taniko. Ry Tanindrazako raha fietsaram-belatsia raketo ambany lanilaniko. Ry Gasikara raha tsy vokatry ny saiko no entiko anao ho fireneko. Ry Tanindrazako fa fitiavan-tenako voleo fery ao oloha. Voleo fery ao oloha. Misy zavatra tenenin'ny Ngiakoto indraindray tsy azontsika akory. Misy zavatra be dehibe tsy hitovizako hevitra amin'ny Ngiakoto lehilahy mahitsy fa tsy mampiady any amin'ny rahalahy akory zany. Fa misy zavatra lazainy hoe ity hira ity tsy mavoa noho ny anton'izao. Satria raha tany am-boalohany zany atao hoe hira zany, fantatry laiko tsara ny nisian'izany Dr John. Dia amin'ny Rakoto zay manoro reto tovandrenandrainy ny Aloma Henri Ratsimbazafa dia ny hira ino izy teo voanio dia misy afatra ary misy tena teny. Raha tena henonao tsara dia tena manindrona any anatin'ny fonao hoe fa naninona zany zavatra zany very tao anatin'ny fotoana fohy. Satria vao nanomboka teo amin'ny taona 2000 teo dia ny sabadidika daholo ny zavatra rehetra momba an'izany atao hoe valeur morale, valeur sentimentale, valeur artistique
spirituel ihany koa raha izay ny lazaina azy tsy nisy itsony zany fa ny mampandihy fitombenana no lasa sy ny fampandizana tratra no lasa valeur tsy nitady zavatra sarotra ntsony ny malagasy nanoratra fa mbola nisy aloha ny artista vitsivitsy takany hoe Rija Ramanatona, ry Jakatiny, ry maromaro ihany izy ireo ny mpanoratra manao paroliera na parolier fanjandrea manantena, ry Lalatina mpamjazy, ry solo, le solo miralina tena manoratra ary tena mandefa hafatra ndray andray ateo vaky vava mihitsy fa maninona ny hira malagasy no hira mitaraina foana maty ilay mpivarotena mialatsiny fa mamalana zany ny hira ny malagasy mitaraina ianao irery mitaraina kanka tsy te ho tratran'le anatra ao anatin'le frapy firifiry amin'ny malagasy no mba mienao zasakely dalana zany amin'izao fotoana izao raha fiatsaram-belatsy ozy izy hoentiko ilazana anao ho taniko ary tena marina io maro ny malagasy ny miatsara velatsy tokoa milaza tian'ity tanin'ity izy milaza ho tian'io tanin'ny razan'io izy fa ça s'arrête au niveau des lèvres c'est tout ça s'arrête au niveau des lèvres marina no manao mandray anjara amin'ny asa rehetra tokony atao ampandrosoana an'izany firenena zany fa de manière isolée rehefa manao ny malagasy dia amin'izay natao hoe zava-dehibe fa tsy hoe manao amin'ny saina manao amin'ny fanahy manao amin'ny finoana avy amin'le ray ao an-tampony loha ka mba hisin'ny atao hoe tahotra amin'ny zavatra zay atao na ho amin'ny manodidina izany na ho an'ny fiarahamonina zany na ary indrindrindrindra ho an'le malagasy izay le firenena iraisana raha fietsalam-belatsy raketo ambany laniko voulez faire aho ho loha ho lafo kely 1m48 angamany na 52 ileranamana mahay mihira be iny fa tsy namenatra azy no namatsy ary mametraka an'izany ao anatin'ny lohatsika mba matsiary menatra ve tsika tena mba mandinia matsiary menatra ve tsika tena mijaly rangale Madagasikara on ne cesse pas de se lamenter mampalahelo rangale Madagasikara on ne cesse pas de se partager des sentiments de tristesse de déception mais après quoi tahoaritsika anao zao zavatra ohatran' zao ho an'le Madagasikara matetika tsy tratran'ny tanjona matetika tsy tratran'ny tanjona toko fa raha vao hoe andaontsika hisotro toka andaontsika hifanao grillade andao anao balinina kabosy feno ipikipiko io efitra io feno ipikipiko io salina io tsy ilay malagasy mihitsy no andeha entinao amin'izany atao hoe fitiavana tanindrazana ka iny izy menakavy tonga eo mialatsiny tompoko vakina batsilany zany ary lazainy zany ary tsy maintsy lazainy fa ataovy misy hoe grillade eo ataovy misy hoe tokana eo ataovy misy hoe zaony eo iny izy menakavy tonga ary tonga amin'ny faninanana ny tomobile faran'izay tsara ao tanànana nentina ny akanjo tsy maintsy farak'izay raitra ampiderainy hoe zany zay kanefa rehefa tena atao ny analizy atao ny fandiniana sy ny fijerena sy eo ivelany fotsiny tena zava-dehibe
fa ny tena ao anatin'ny saina sy ny loha kapoty. Kapoty moa filazan'izany. Foana. Tsisy ninona. Ny qualité-ny sakafo, ny servena, ny zava-dehibe amireto, ny qualité-ny toka, sy ny qualité-ny olona invité tao no zava-dehibe amireto olona ireto, fa tsy ny qualité-ny zavatra notenenina. Hoe zao ny resaka tao, nanahoana reto ny tany, nafinaritra kosa aloha hoe tsara ny sakafo, tsara ny laoka, tsara ny organisation. Fa inona ny cause tao? Tout le monde est bloqué. Inona tokoa moa ny cause tao? Zay le zavatra. Ka na de efa hoe aty andafy aty ary le malagasy, de mbola izany. Ny kibo voky, pokaty. Voilà, merci Révélation. Ny kibo voky ny azonao atao hoe maraky ny namany. Ka na aiza leny, karaha vao tsisy mitondra am'le hoe kibo voky, na efa manana toy ninona ary izy aty andafy aty, ka manembatrembana an'le fisotrosotro ony, manembatrembana an'le fidedadedahany, manembatrembana an'le fiseseony, ny zavatra atao anankiray de efa tsy ao zay le malagasy. Tsy ho hitanao ao izy. Fa raha vao hoe fiseseony, io raha malagasy, voalohany, aleveno moratazana, fa aza atao ampasan-drazana, ifalian'ny goiky sy ireo mpitsaiky, sy ireo vitsika mpitsaiky ozy. Aleo aho hokakeriny vitsika, aleo aho hokakeriny goiky. Satria Piatrara Velatsy, olona 1m52, no nasana nanatra tamin'izany zavatra zany sy zany teny zany. Ay, tena izany taty à La Réunion, niany nataon'ny TGV. Ny vonina mihitsy nga sakely-dalana, fokelo aho izy io 1m52. Raha motoka ny tanako, tsy ampandrosanao hiady, fa ampahantra anao ho gasy sasatra. Ry tany mamiko eo, zay no velo ranoko, ozony hatramin'ny taranako. Raha tsy mety any ny zavatra ataoko izy, fa feno fiatsaram-belatsy, tsy ampandrosanao hiady, fa ampahantra anao, de ozony hatramin'ny taranako. Firy amin'ny malagasy. Mba manontany aho. Misy 2.7 tsika mijery eto zao am'zato. Akoatran'ny hoe fiangonana mihitsy no mijery any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny, fa diniko le anaran'le tanàna. Firy amintsika no masamy teny zavatra ohatran'izany. Firy amintsika. E ozony hatramin'ny taranako, raha sanatria tsy mety ny zavatra ataoko. Raha sanatria fiatsaram-belatsy no itenenany molotro sy ny vavako hoe tiako ianao ry Madagasikara. Misy ara moa de tena party mihitsy hoe tiako Madagasikara. Misy de tena hoe mapara mihitsy. Anaizana tsara. Ianao malagasy global, isika malagasy ohatran'io. Mahasava itsika amin'ny tena hoe ozony hatramin'ny taranako. Satria metsara velatsy io fotsiny. Eto manko le définition an'le fiatsaram-belatsy dia mazava be. Ny zavatra atao tsy mifanaraka amin'ny tena izy. Ao zany le tena hoe tsy manao mihitsy, fa lasako vavany fotsiny. Ao indray le manao hoe za manao zay fa zay tsy miaraka aminareo, tsy mitovy ny tanjona. Nefa le tanjona de fanasaovana ny malagasy trotro zao. Zao manelangelina amin'le hoe izay manampy de fihetsiketsehana koa io. Le Windclens zany hoe zay manao hoe zay zao hoe zay ne mandefa un conteneur presque isa-taona, zay ne manao an'izao zay ne manao an'izao. Le zay no mahamaika fa tsy hoe isika. Le zay no mahamaika fa tsy le hoe isika.
Satria ny sika no mahavita zavatra maro rehefa mitambatra ao, ary mahavita zavatra tsara noho ny hevitra maro ifanakalozana sy entina manatanteraka tokony atao. Fa saingy izao, misy olona teo vedetiny ny sasany, misy olona mieritreritra fa avec le peu de moyens, ils peuvent réussir, ils peuvent réussir en agissant seuls. Tsy mipetraka mihitsy zany le synergie na hoe fiarahana amina dinamika anankiray ho an'ny malagasy. Fa aty misy an'izany hoe dokotera izy, be karama izy. Manatona azy ianao de zay nefa manao e. De rehefa anontaniany ty hoe izy manao de ray conteneur. De aiza le izy? De ary le ataonareo zany ry dokotera ohatrany tsy de eno e. Reto ny sarika, reto zao. De le sary zany mionona am'le sary fotsiny tena zava-dehibe, fa tsy le conséquences an'le zavatra durable sur le terrain. Or, raha tsy manao rery dokotera, fa miaraka amin'ny groupe maromaro, ohatra ny ataony reto le dokotera karana any La Réunion, sy aty andafy, de manao valobabena ho an'ny Madagasikara isa-taona. Tena efficace iny a. Manandrana zany mamora amin'ny malagasy ao anatina association anankiray hoe Monde Santé. Je peux vous dire que Monde Santé zany manko tokony hoe personnel médical ny ao anatiny. Aleo tsy toizako mba tsy hisian'ny olana. Zay ny veloraniko zony hatramin'ny taranako. Vitran'ny malagasy tokoa. Ny andaha say eky. Ary na za miteny eo ary miteny aminareo zao, de mbola misy samy teny ihany hoe arina nataony lahy. Tsy zava-dehibe aminy zao famoazana saina zao hoe tena ohatrany mba marina kosa hoe zany causen'le ry zany. Fa ny zava-dehibe aminy de hoe inona nataony lahy. Ary inona mba vita lamy sy milay eo. Manaova aloha lesy de mba ho hitanay. Zay le malagasy. Tsy miexiste amin'ny malagasy zany zany hoe misy olona mamono fanahiny, manokatra ny fotom-pisainany ka mivelatra amin'ny zavatra lehibebe kokoa. Hoenitsika manko ny tenin'ny Andriamatoa ery Rajaonary Mampianina avy eo amin'izany atao hoe fivelarana zany. Tsy ao anatin'izay le malagasy, fa ils sont toujours dans le petit. Dans un raisonnement de petit. Le raha naman'izay maly. Tanora mbola vao 5 taona io. Ary manana ny maiza azy eo amin'ny asa sy ny andraikitra amin'ny fitadiavana aty Frantsa aty. Za manokana aloha de hoy aho hoe mahafinaritra zany ndray. 25 taona ianao. Lasa lavitra ianao io fa mahaiza miaraka, mametraka synergie miaraka amin'ny olona zay tsy voatery hitovy expérience aminao, fa mahay domaine hafa, ditanao fa zay ny secret amin'ny réussite. Inona ny zavatra trapany io tanora 25 taona io? Mifanosona ao anatina secteur na domaine anankiray na roa na telo ny malagasy aty a Frantsa. Mety le livraison de lasa taona izy menakavy takan'le spermatozoïde reny andeha hamonjy an'le ovaire manao an'io livraison io. Mandeha ny informatique de lasa taona izy menakavy ao anatin'io. De misy mamono tena mihitsy amin'ny concurrence. De hoy le zandro hoe mbola tafiditra ao anatin'izany ny fifampielonana. 25 taona. Tokony tena izy ao anatin'izany hoe 25 taona zany de hoe secteur encourageant no misy ary azy développena tsara. De voatery mikobona
ao anatina selula, ao anatina bulle kely le zandry, ary rehefa sepotra sady noho ny fifampialonana misy eo amin'le malagasy. Ao anaty ary zay mihitsy le tena toe-tsaina feno fiatsaram-bilatsia. Livraison, VTC, taxi, informatique. Hoy aho tamin'ny farany. Zandro aho, zao aho atoroko anao. De davy ny domaine hoe tsisy concurrent ianao. Afaka miaraka amin'ny malagasy, zay mpiray tandrazana aminao, fa zay natao hoe réussite. Ity zavatra ataonao ty efa marina eo anatin'ity. Marina fa manana rigueur le zandry kely. Manana discipline izy eo anatin'le asa ataony. Fa zao ny zavatra tena atahorana amin'ny zavatra ohatran'itony dia ny fanapotehana amin'ny alalan'le fialonana le samy malagasy. Teo anina noran'le zandro hoe zandro de dava domaine hafa, mety en parallèle, mety en complémentaire. Fa aza mijanona amin'io fotsiny amin'ny mahatanora anao afaka miandraikitra zavatra maromaro anao. Tiako lazaina an'izany de zao. Miazakazaka daoly le malagasy rehetra mankany amin'ny politika. Satria nahita amin'ny modèle ny Andry Rajoelina, nahita amin'ny modèle ny Ravalomanana, nahita amin'ny modèle n'ity olona fangatanana rehetra ity, manodididina an'le fitondrany ao. Fangatanana amin'ny alatra, tonga ny akanenjika de mitsoka. Nandroba volam-panjakana tao anatin'ny zavatra tao. Teny ianao momba ny DG Knaps. Tonga de tamevany, ralahanao mihitsy misy manakana hoe aka matsika izoko fa tandremo. Zafady ao. Tsisy akamako zany ao. Zara tsy nanino nalazain'ny olona fa nandroko atao amin'ny kesin'ny État io, tsy mankarary anafa zany ao le aza. Tsisy an'izany ao. Aza de tenenina loatra momba an'le naza elektrônika. Zany an'io zany. Azafady ho azafady, tsy maintsy tenenina ho aza tenenina fa akamatsika io. Non. Tany eo akaiky frezy, tany FFKM. Il reste un bout ngambany, si l'on peut dire. Eo tamena eo. Lasan'ny lery. Tapitapika eo hiajo ministra eo. Hiajo miditra amin'izany ministera zany mbola kiraro joka ny entiny tao. Tapitapika eo izy candidat avec des milliards. Fa ny zavatra tapitapika hitanao, ny tany tsara atao Antananarivo, lasa ny karana. Hoe, ny olona ohatran'izany ve asahiteny hoe hozony hatramin'ny taranako. Raha nangalatra tato amin'ity ministera ity, aleo ivelany ho mora tazana fa aza atao ampasan-drazana. Zany hoe ataovy aniritra zany, okakeriny goika sy lanin'ny vitsika eo. Tsy misy zany to. Tsy vitan'ny malagasy zany ary tsy tenen'izany mihitsy izy hoe hozony hatramin'ny taranako. Nefa io de fangatanana, feno ny paosy, atramina appartement, manana ry zalahy aty andafy. Hôtely particulier, manana ry zalahy aty andafy. Villa, manana ry zalahy aty andafy. Zao moa de tsisy manontany hoe fa naninona ny janona le Rina mpangalatra. Rina zao. Mialatsiny aloha tsy zany no teny hoe Rina mpangalatra. Tant que tsy avéré ho le izy. Tant que tsisy jugement tsy azonao tenenina aloha le mpangalatra. Donc mbola tsisy jugement momba ny Rina. Fa tsy zany nanoratra an'izany. Nisy olona nitondra an'izany taty pancarte, tapitapika eo izy mijanona.
Fa inona ny antony? Fanaraka ny ambadika. Rehefa nataony kôty ay ty ramatoa iray mipetraka amina bandy anankiray, de le bandy anankiray ke garde du corps le anankiray, de aveo ke zareo miara-miasa amina orinasa anankiray, de milamina teo amin'ny fiatsaram-belatsy noho ny intérêt sy ny karazany le Madagasikara. Ary ny zavatra grave eo, ny ratsy samy ratsy mahay mifanaraka any ambadika any ary mametraka zavatra anankiray. Da miteneniko izany zao raha olona malala, olona mahakopy de hoe tena marina zany. Marina zany tenin'ny Fleury zany zany io. Il y a 1001 personnes qui s'appellent Andry. I Andry ny ampovoanin'izay. Tsy Andry président, fa samy malala ny Andry tsika. De samy mandinika hoe ohatray totra janona tapoka tokoa le izy. Ohatrany tsy hentsony le vehivavy, le olona nikikika momba an'le izy. De tsy kopy ny any ambadika any. Tsy maharaka fa de amidin'ny olona sur place eo. Zay le fiatsaram-belatsy, amidin'ny olona sur place eo. De anao tsy kopy amin'io hoe za ty nefa ambakainy reto fotsiny. Danina le izy tsisy. De mieritreritra hoe ny zavatra tsy mety, afenina ty de tsy hita amin'ny rahona manafina ny masoandro io. Tandremo. Izay le atao hoe resaka firenena. Tsy maintsy taraky seleo anao amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Ary ny tena grave, de aboridan'le malagasy, aboridan'le firenena, aboridan'le mpiray tandrazana aminao anao, na ho ela na ho aingana, satria maro ny zavatra tsy mety ataonao. Zay no mahatonga an'le hoe miazakazaka makany amin'ny politika, ka aveo na enjehan'ny olona raha rehefa manan-karena efa tsy olona. Zany ane le filozofia an'le malagasy. Zany ane le izy. Andao anaraka ny Andry Rajoelina fa 25 000 de alaitsika mahazo 25 000 tsika makany. Tonga amin'ny fotoana aveo ataon'ny Andry Rajoelina sy ny ekipa mamay ça va bien merci. Mivany. Eo fa tonga saina hoe nina nitady kiraro tsika. Nan'ny angan'ny dolo izy nga koto zay. Nitady kiraro aloha izy andrefa to Fleurirako to malala. Sala mitapy. Zay le izy. Eo daholo ny raisina amin'le zavatra mitranga. Isara kepi sikizao, isara kaindrai, tirava nilalau, andea izahai, ukukuni kwaula ya fumamai. Hanungu kaliati, amini alaye, totsaka kusahati, hintoma meluver, amuani fuati, sinitiambarate. Veluma ikanana, veluma ianau, saruba kumazana, ilai salubanau, veluma ikanana, veluma ianau, saruba kumazana, ilai salubanau.
Ilaozako ianao ay foko efa tamba nampahiratinao sy ho ay mpangamba ny anaty ho anao. Mitubuka mangina ni awanatiko ao sakay kwa pitsikina ni fandozananao sakay kwa pitsikina ni ala edwanao. Veluma ni tanana veluma ianao saruga kumazana ilaksalubanao. Veluma itanana veluma ianao saruga kumazana ilaksalubanao. Veluma itanana veluma ianao saruga kumazana ilaksalubanao. Veluma itanana veluma ianao saruga kumazana ilaksalubanao. Mahafatifaty ery mijery an'le Renault 4 na le 4L mandao an'le tanàna ary mahafatifaty ery koa mijery an'le ankizy madinika miazakazaka. Vraiment innocent anatin'le zavatra atao na mitazana an'ireny fotsiny ary hoe takan'izany le hoe malagasy dia tokony ho tonga saina ianao hoe indrindrindrindra ho an'ireny mpitondra fanjakana manambaka ny malagasy ireny dia tokony ho tonga saina ianao hoe efa mba tokony ho karangaza tena mba hoe tena efa nomen'Andriamanitra fiangarana ary hitako taizany nanana appartement, hitako taizany nanana villa, hitako taizany nanana kadiaka, hitako taizany nanana Lexus. Zaho manana trano be atao Beririka eto, birao mifo ohatr'inona. Tian'le izy. Zay mampalagy Ribona Malilo. Zany olona teneniko zany, hitanao teny an-dalambe teny. Mandeha vinto izaho ihany avaza. Mandeha vinto izy miala amin'ny trano manondry ny trano. Teo Ambodimanga, Besarety. Milahatra ohatrin'ny olona rehetra, ho raisina. Ary efa nahita an'ity sponsor 3 500 millions. Ohatran'ny nahita volamena tamin'izany andro. Tsy mahatsiaro akory ny olona mitondra an'izany niainan'izany zavatra zany hoe nisy anie izany atao fifanampiana ary nampiana izy no natongavany teo amin'izany atao hoe sehatra avo zany. Fa rehefa andrasana le retourn'le izy ho an'le malagasy dia le midedeka no zavatra hita sy tsara. Hoy aho hoe veloma ary tanàna ozy izy, veloma ianao mpihira teo. Tsara le hira, tsy fantatro moa izy ity mihira ity fa album muzika hono ny anaran'zareo. Tsara tokoa le hira. Veloma ary tanàna tokoa satria rehefa nanao antsoavo ny akama hivelatra amin'ny zavatra atao ary ametraka an'izany atao hoe misy
Zalaina ve ny fananam-mpitondra azy tamin'ny tsy marina rehetra? Azo zalaina tompoko. Ary ho avy zany. Politikan'ny Ramasabomanga misy zao, marina zany. Jerena le zava-mitranga, velomary tanàna hoy ato eo. Rehefa nanao antsiavy ny akama hoe hivelatra amin'izany atao hoe ary andray anjara amin'izany atao hoe politika fazahazahana. Amin'ny alalan'ny sehatra anankiray antsoina hoe ensemble marchand na hoe ndao hiaraka aminay, dia maro ianareo no namaly ny antso. Maro ihany koa nareo izay ivelan'ny Ile-de-France no nangataka hoe alao mba asiana Zoom na direkta mba hahafahanay manaraka azy. Dia namaly moa ny tenako ny ex-sekretera jeneraly, ary zay maha-sekretera jeneraly azy mahalala ny lalàna hoe tsy mety zany président fa sao de itsika hiresaka fifidianana frantsay nefa ny tafiditra ao anatin'izany atao hoe communautarisme, tsy azo atao direct io zavatra io. Satria tena effectivement malgaso ny affaire atao na hoe français no resaka. Niezaka moa ny teny tamin'ity teny farantsay satria ny objet-ny fivoriana dia fivoriana amin'izany alalan'ny hoe politika frantsay. Ka ho amin'ny zatra tonga dia mila mizatra dian'izao. Nalahelo ireo tsy nahazo ny Zoom noho izay anton'izay, fialana tsiny no apetraky ny organisateur amin'ny voalohany fotsiny ny akama, fa manomboka izao dia ramborina ny iran'iny. Manomboka izao dia iarahana misahana ny organisation rehetrarehetra satria tafatsangana tamin'ny fomba ofisialy zany ny hoe ensemble marchand omaly. Ary faly sy nandray anjara tao anatin'ny ady-hevitra daholo ny rehetrarehetra satria misy fomba, misy taktika fanaovana anazy io. Teo amin'ny 20 mahery teo izahay ny tao, raha ohatra hoe tamin'izany andro niresaka an'izany atao hoe Emmanuel Macron zany tamin'ny Madagasikara, dia olona 4 no tonga tamin'ity indray mitoraka ity, dia malagasy 20 mahery mizaka zoom-pirenena frantsay no tonga tao, no tonga teo. Nisy avy any Belgique, avy any Allemagne, avy any iny Mulhouse, nisy tany amin'ny faritra zany lavitra, tonga teo ary nisy ary avy any amin'ny 77 koa, mety ho lavitra koa amin'izay raha ny tena fandiniana azy. Fa ny représentativité zany dia mazava ho azy aloha les Yvelines ny maro, 91 feno tao, 94 koa, 95 ihany koa, dia midinika dia nifototra tanteraka tamin'ny hoe nifototry nidinika zany fa tsy hoe nifototra ny avera zany ny tiako tenena, tsy izay le izy fa la majeure partie des questions ont été posées avec tout simplement regroupées autour de l'intérêt de Madagascar, qui sera
là où les conséquences de notre participation dans la politique française. Zay zany le resaka atao hoe inona moa zany ny idira amin'ny pataloha na idira amin'ny parasy ozy ny fitenenan'izay amin'ity cause ity dia nazavaina ary rehefa natao ny analyse participative amin'ny alalan'ny fandraisana ny hevitry ny tsirairay izay soratana amin'ny taratasy miafina dia mitovy ary tena mitovy daholo mampagaga tsisy miracle io. Ny sosian'ny malagasy hoe d'accord ary manao tsika fanaizana zany ninona mitranga tsy maintsy miresaka momba ny Madagasikara tsika au niveau ny fitondrana zay ho avy eo. Manaiky ihany koa ny rehetrarehetra ary matsapa ny rehetrarehetra fa tsy ny fidinana an-dalambe ery amin'ny alalan'ny olona 50, 20, 100 no andeha ampiodina ny frantsay amean'ny Madagasikara n'izany atao hoe îles éparses zany. Tsy olona taritina ny Madagasikara ka hoe andao tsika hitaky nefa tsisy midina akory le vahoaka satria le vahoaka tsy convaincu amin'le zavatra ataony hoe tsy ameany eo an'izany frantsay. Par contre aza adino arao tsara ny tantara tompoko fa raha tsy teo ireo député anankitelo malagasy zay niaraka nametraka lobbying tamin'ny sosialista sy ny communiste frantsay dia nety tsy nisy akory ny indépendance tany Afrika. Zao Rabe Mananjara, Raseta ary izy ity le fatelo adinoko Jean-Jacques Rabe Mananjara, Raseta adinoko reto le ankiray fa be loatra koa ny atao anatin'ny lohako ato fa mba fen'olona izy fanontelo fa daiza aveo dia adinoko voamaly dia fa niteneniko nefa Jean-Joseph Andrenaval toetraohatran'izay le izy tiany ty hôpitaly eo Ampefiloha Ravoahangy dia Raseta dia Rabe Mananjara dia misy faefatra zandra misy faefatra izy efatra ireo no niaraka sy mifandray tamin'ny lobbying ny socialiste ary communiste tamin'izany nanindry sy nanao pression au niveau amin'ny gouvernement nitaritiny de Gaulle. Tsy laitra ny efehan'izany lobbying zany ka nitarika tany amin'ny fanomezana ny indépendance any Côte d'Ivoire, Algérie, Madagasikara, Tunisie koa izay raha tsy diso miaraka tao, Sénégal. Zany hoe samy matsapa zany ny rehetra ny mpizaiky namonjy campus io fa tsy mety intsony le miagira na hoe mihetsika ivelan'ny système. Zany hoe ivelan'le fitondrana satria raha hitariky olona ianao indrindrindrindra amin'izao andro mangatsiaka izao hoe andao ery amin'ny ambassade de Madagasikara angataka zany atao hoe îles éparses zany 300 000 anisan'ny malagasy tompoko aty andafy raha misy de misy olona 50 andravan'ny Colisée raha misy de misy olona 90 tsy manome Ravangy Andrenaval. Merci Hossein Ravangy Andrenaval. Tsy manome zany ny fitaritana ny malagasy andeha hidina an-dalambe amina fitakiny zany. Araky ny hazavaiko maly ny tena problème de zao les malgaches ne sont pas des révolutionnaires. Ils sont tout simplement des révoltés. C'est une population frustrée. Fa tsy andeha izy mihitsy no andeha hoe iny izy tsisy mpitarika ka hidina an-dalambe hitaky ny zony. Ataony Andry Rajoelina mihinana tady kirarony ary izy.
mbola io izy io mandefitra fotsiny io. Samina tsapa ny rehetra zany. Rehefa natao ny fifampidiniana fa tena misy anjara biriky anankiray ary tena ngeda be. Azon'ny malagasy mizaka ny zom-pirenena frantsay atao. Ary io élection io ny occasion anankiray voalohany. Zay zany no restitution tao anatin'izay atelier anankiray zay ka zaraina amintsika hoe samina tsapa. Misy le soratana zany izy de amin'ny taratasy miafina de aveo misy fanaovana azy amin'ny marsa zany hoe ahoana ny fomba fangalana hevitr'olona. Ny hevitry ny tsirairay no nangalana an'izany fa tsy ny hoe ny hevitry ny Fleury Rakotomalala fotsiny na hoe ny hevitry ny SGN akama na ny hevitry ny mpanofana sy ny ray aman-dreny ny joro tao takan'ny hoe Andriamatoa Maurice Berantso zany. Hevitry n'le malagasy tao zay. Ka tapaka zany ary ny fanaraka fa iresaka amin'ny malagasy manodidina tsirairay. Anomboka eny zany ianao manomboka amin'iny herinandro iny hoe za manohana ny Emmanuel Macron miaraka aminay ve ianao? Mba miangavy tompoko, mba miangavy dinio ambony ambany ny zavatra tokony mety ho vitanao ho an'ilay tanindrazana. Raha mitohy ka hatrany amin'ny hoe fidirana ao anatin'ny fitondrana, roy afaka manao lobbying isika zany. Ary ty fanombohana ity anankiray ty hoe bon nous voilà, nous existons. Ny olona isika 300 000 personnes, ny olona 8 millions de personnes. Afaka manao lobbying mihitsy izy hoe non, on ne veut pas de ça. Bascule ny fifidianana io raha vao mafy loha ianao. Zava-be zany. Fa misy karazan'olona ao anatin'ny société française mieritreritra fa ohatran'ny misy danger ty zavatra ty, de tonga ny fijoroan'ny tsirairay aby am'izay toerana misy azy. Sy ahafahan'ny teny koa ny hoe zay reto. Fa ny problemany na 300 000 ary tsika ne aty à France. On n'existe pas. On n'existe pas. Firifiry amin'ny taranaka malagasy ny fonctionnaire aty. Firifiry amin'ny taranaka malagasy ny tena hoe iny mipetraka tsara amin'ny tena fahaizany sy ny satana diplôma nananany. Asoroka ao anatin'izany ireo teraka taty sy nianatra taty ary manana mizaka ny zom-pirenena vazaha frantsay ka nianatra ary nianatra mafy. Ireny kosa aloha dia tafavoaka. Maromaro amin'izy ireny nefa mahatsapa hoe raha izao kay le malagasy, zao kay ny zavatra mitranga, de misy zavatra azo atao. Tsy mangalatra, tsy manompa olona, tsy manimba firenen'olona, ary tsy manjakazaka amin'ny zavatra tsy hay. Fa misy zavatra legal ary azo atao. Azo atao rehefa ao anatina système ianao no mitatatato hoe tsy afa-po. Fa tsy hoe ery amin'ny ambassade de Madagascar ianao no hanao filaharana tsy mahazo autorisation de voasamotry ny CRS de eo vao imenomenona. Misy zavatra miova ary tsy maintsy mizatra manaraka ny fiovana ianao. Ny fiovana arakaraky ny zavatra miseho eo anoloanao. Fa raha tsy zany, zay manko no atao hoe ny mpitarika de tsy maintsy manana vision, ary ny mpitarika koa de tsy maintsy mametraka fepetra enjana amin'ny mpiara-mitolona aminy. Tsy misy zavatra azo atao amin'ny alalan'ny goragora ka hoe ho tonga
any amin'ny tanjona zay irina. Tsy marina zany tompoko. Rehefa tsy masika ianao, rehefa tsy sarotiny ianao, dia andehany amin'ny tsy fahalehany ny zavatra zay eritreretina ho noble sy tsara nefany ao amin'ilay zavatra atao. Lasa kombavany fotsiny araky ny tenenin'ny Sakelo-dalana, ça s'arrête au niveau des lèvres. Satria tsy hainao ny manosika an'ireto mpiara-mitolona anao hoe ndao tsika e, sahia, raiso ny andraikitra. Ny rahana nanapaka teo zany, ary nasaha mihitsy ny ireo malagasy tonga teo hoe amin'ny fandraisana anjara, amin'ny alalan'ny fanontaniana, difficile soit-elle, mais toutes ont été répondues selon l'attente des interlocuteurs. Nisy ny zavatra masaka azo no tanterahana avy hatrany, satria nomena an'ireo outils fanaovana an'izany atao hoe porte à porte, sensibilisation par phonine. Ny malagasy manam-pahendrena, fanetretena tonga teo. Ka dia fisaorana ngeda be. Je dis même oui, félicitations pour vous tous et toutes qui étaient là. Personnellement, voilà, de tena courage fa tsy niantso amin'izany atao hoe tany anefitra, fa tonga ny olona namaly niantso. Ary de tonga tokoa. Ny maraina no ohatran'ny hoe nakarary nisy rano, fa juska hatramin'ny tradition efa niteny hoe tsy maintsy taperina ny 9 ora, satria tokony mbola handray olona hafa nanomboka tamin'ny 9 alina, dia voatery ny anilena satria hitako tao anatin'ny mason'ireto mpizaika fa tena mbola kamo, ary tena kamo zareo hoe ho ravaina amin'ny 9 alina le izy. Fa lazaiko anareo tamin'ny 2 maraina vao nisaraka, ary tena nalaina mihitsy nisaraka. Tsisy mozika tao nampandizina. Nisy ny cocktail aloha tsy aferiny zany. Fa nalaina de nalaina nisaraka. Ninody tany Belzika rehefa maraina amin'ny 1:10 vao nody. Non, après-midi tamin'ilay sasany vao nody. Ny tanora malagasy tonga teo. Sasany nivoaka avy any amin'ny lanonana hafa. Tonga. Mifanjohy 4-5 tonga teo. Tena tsy afeniko ho antsika rehetra. Aza misalasala miditra contact na amin'ny secrétaire généralin'ny akama, na amin'ny tenako, na amin'ny porte-parole, de mbola ho aviko ny tompon'andraikitra zay omena andraikitra tsirairay eo anatin'izany atao hoe ensemble marchons zany, na hoe ndao hiaraka aminay hamaly antsika menakavy. Roso zany ny dia, lasa koa tsy mipody koa ozy lasa tsy mipody koa io fianarantsoa. Andrositsika fazadiny hoe ao anatin'iny inona zavatra mitranga amin'ny zavatra io dia ny firenena malagasy aloha ny voalohany, ary tombotsoa ny Madagasikara, tombotsoa ny malagasy
ny antom-pisiny zany zavatra zany fa tsy hoe iny fa hitonatonana fotsiny de mahazo ny vokatsoa am'izany de ilay Madagasikara nadino tsy izay tompoko no ny fanarahana atao ny zavatra ny fanarahana atao dia ny firenena ny tombotsoan'ny firenena roa ao anatin'ilay zavatra ary tena tsapa fa avantazo amin'ny rehetrarehetra ny fahalalana fa maromaro ny gasy ny malagasy mizaka ny zoam-pirenena frantsay ary afaka hanao zavatra ho an'ilay Madagasikara, afaka hanao zavatra ho an'ilay Gasikara kely, afaka hanao zavatra ho an'ilay Gasikara manan-karena manana fahasoavana ka reo olona 420 reo zany ny pionnier ny mpitarika hitarika an'izany zavatra zany. Ho fantatrareo tsy ho ela hoe izabo izy ireo fa dia zay aloha ny vita androany zany iresaka momba ny retour sur la scène politique ny Andriamatoa Ieradratsy Nordimampianina aveo. Daholy. Plus de toitures à réparer, de maisons à nettoyer, de chaudières à installer. Vous voulez toujours en faire un peu plus? Oui, zavatra anankiray adiniko zavatra tsy tokony hafenina dia zao misy olona tonga teo avy amin'ny mampara ary tsy hafenina misy olona koa tonga teo avy amin'ny timina hoe satria ilay zavatra tokony fantatritsika rehetra hoe ity zavatra ity tsy raharaha politika malagasy ity fa dinamika anankiray apetraka aty alavitra aty amin'izany atao hoe mety ho fanavoatam-pirenena anjara biriky entin'ireto malagasy mizaka ny zoam-pirenena frantsay reto. Misy zany tsy hafenina zany tompoko. Misy ara olona avy amin'ny monument ka mivimby io tonga teo. Tuliara zany raha ataony représentativité tao dia maro jusk'hatrany amin'ny Morondava iny. Daholy. Oui, ny faritra Atsinanana koa sy ny atsimo Atsinanana. Efa ho folo taona no nandazako anao rery tany taona maro tsy nijereko tsy noeverako afa-tsy miamiko ka nirongatra tao anaty miala e ka mila tsy tampitsony Gasikara malala tany tsy manampary tsy azo eritreretina lanjany ao anatinao tany mantsy mety arinsy tsy vomagelavitra aozanao airezay ao ambony be fitino itsiro ny lalanao iray sy ampitambatra tsikisy Gasikara Gasikara taniny avitanao kasikaia nalavitra nefa nelanelany tsy miaty tenay famboleany antsy Gasikara Gasikara taniny avitanao kasikaia nalavitra nefa nelanelany antsy miaty tenay famboleany antsy
Ianao de tany tiako tena tiako ka tsy afaka arenako sabo ariko mahitako reo afaka ianao ny poera parimody levena pianoko gasy kara malala tany sy manambary tsy azo eritreretina lanza Kami mansi menjadi musik Menjadi Ayo saya wangkan Befikiru isi Lalana Tapi raisi yang kita tensi Sikano Sikano Musite mati Kanakas Alla vitrasa nefandela netanya Simiati The night from the Rian City Sikano Gaskano Musite mati Kanakas Alla vitrasa nefandela netanya Simiati The night from the Rian City Eny ary toko iresaka momba ny seho sy ny izy teo ny kabary nataony Andriamatoa Rajaonarimampianina tao anatin'ny tsingeritaona naterahany isika ary manararotsika miarahaba azy amin'izany taona nahandro natratraran'ny tsingeritaona naterahany izany. Ny zavatra tena misongadina angara ohatra hoe izay fiverenana eo amin'ny na hoe le tenina kabary mampiseho fiverenana ao anatin'ny sehatry ny politika izay na ny sehatry ny raharaham-pirenena angano mazavazava kokoa dia misongadina tamin'ny alalan'ny fivoahana tamin'ny fanginana. Izy moa nilaza ny momba ny atao hoe fanginana teo ifampizarako amintsika izy no niteny fa tsy za ka dia ho tediavintsika hoe aiza ho aiza no nitenen'izay izy tao anatin'izay kabarin'izay satria zava-dehibe io zavatra io. Ny antony dia zao na iza mpanao politika rehefa tsy mahatsapa ianao hoe tokony angina eto tokony hikatona ny vavanao dia tsy fantatrao zay natao hoe politika. Sotranao Andriamatoa Hery-Mampianina Ratsimandrefitra afabe le inona izy teo le tipolozian'le mesazinao ny karakteristikany zany tanteraka araky ny hiram-pirenena ho sambatra tokoa ny hery-tanindrazana malala saotra amin'ny fampiarezana Andriamatoa Hery-Mampianina. Fivoahana atao anatin'izany atao hoe fanginana zany araky ny lazaiko teo nataony Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ny zavatra tokony ho fantatritsika dia zao na ny tenanay hoe candidat à l'élection présidentielle
dia mbola antsoina foana hoe président. Tonga dia mipetaka zany le titre iny hoe président. Ka raha filoham-pirenena n'exercean'le asa mihitsy dia mandra-pahafatiny ary mandra-pahavoafafan'ny tantarany ao anatin'le tantaran'ny firenena, zany hoe hoeniny taranaka faramandimby dia mipetraka foana le hoe président na hoe filoham-pirenena. Ka eo no tena sarotra amin'ny zavatra ohatran'itony satria raha olona niasa ho filoham-pirenena izany dia tsy azo atao mihitsy ny hoe ikabary ianao, marina fa tsingerin-taona naterahanao fa tsy resaka momba ny raharaham-pirenena. Zany hoe ça leur colle à la peau zany les adidy, le vato mavesatra amin'ny adidy amin'ny firenena. Ka na dia efa anniverseran'ny tena ary ny olona mi-organise, ilay parti mi-organise dia tsy maintsy miresaka raharaham-pirenena ianao. Eo zany le mipetraka zany le dilemme hoe est-ce un retour sur la scène politique ou tout simplement un discours adressé à la population malgache, à la population politique malgache, à la population civile malgache. Mipetraka zany zay dilemme zay ka mahatonga anao hoe enona tsara l'izy, enona tsara le kabary, miantefa any amin'izy izy ary miantsampy any amin'izy. Satria le olona dia tao anatin'ny fanginana tanteraka. Araky ny lazainy hoe rehefa niala tany Madagasikara ozy izy, de mon propre gré, ray volana tao aorianany prestation de serment ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia tamin'ny sitrapoko no ny fanajana ny demokrasia no nialako tany Madagasikara. Tsy vitan'izay fa nanao observation, il a observé le silence, hoy ny fiteny vahiny. Nangina tao anatin'ny fanginana tanteraka izy ary il s'est privé à chaque fois ka nisy ny fotoana tokony tenenany anaovana an'izany atao hoe kritika na vakim-patsilana tamin'izany atao hoe fitondrana izany. Tsy nametraka an'izany izy fa nanajy izy tamin'ny fanginana. Hoy ny fiteniny amin'ny momba n'ity fanginana ity dia noy. Que le cri du silence est plus fort que tous les cris du monde extérieur. Le cri du silence est très fort que le cri du monde extérieur. Donc. Je crois aussi, comme l'a dit une personnalité française et que j'aime bien vraiment ce qu'il a dit, c'est par le silence d'une absence que l'on mesure l'importance d'une présence. C'est par la... Alors, verina kely mihitsy dia amin'izay tsika ao anatiny tafiditra ao anatin'le filinina satria mampatsiahy ahy periody anankiray izy io. Iny any référence-ako moa dia averiko. Tena tsy mahazo notification mihitsy zao monsieur Fleury, tsy fantatro ny antony. Efa io ianao zao madame Ravoasoa ngambany kosa ny sao dia zany indray tsy mahafantatra ny antony. Tamin'ny nisy vanim-potoana anankiray ary tafiditra tao anatin'izay problème zay koa Andriamatoa Rajoelina ary mampianatra satria izao manontany ny atsimo fa aiza izy ny tsy miteny, fa maninona izy ny mangina, fa maninona izy ny zao maninona izy zao tourne autour de hoe tokony hiteny Andriamatoa Rajoelina ary mampianatra. Na izaho koa raha teto amin'ny ity fandarana ity dia anisan'ny taky amin'izany. Fa io zany ny valiny.
que le cri du silence est plus fort que tous les cris du monde extérieur. Je crois aussi, comme l'a dit une personnalité française, et que j'aime bien vraiment ce qu'il a dit, c'est par le silence d'une absence que l'on mesure l'importance d'une présence. Zay. Na inona ozy izy ny kika amin'ny ety ivelany, na inona ny antsony ny ety ivelany, na natsapa ary ny olona fa absent ao anatin'izany zavatra rehetra zany, de ohatran'ny tsapako fa hainareo mitady aho. Hainareo mitady ny itenenako. Hainareo mitady ny fotoana itenenako. Ito ary aho izy izy. Any amin'ny farany izy miteny an'ity zavatra ity. Tokony ho fantatritsika fa andraso ho tedaviko le izy raha hitako ato. Fa enjany ity frappy ankiray ity. Teny hoe Non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Et faisons attention. ino tsara. Ino tsara ny teniny. Satria na any amin'ny farany ary izy de reconnaître izy hoe le temps n'est plus d'observer le silence. Zay le mea culpa zay. Ary zay no afantarana hoe manana fahendrena le olona miteny. Satria raha olona mialatsiny amin'ny teny an'ity teny ity hoe tsy manana kajy, tsy manana drafitra, tsy manana stratégie andanana hitondra an'izany atao hoe politika amin'ny tombony, dia miteniteny foana isan'andro. Ary matetika ireny le fitenitenenana foana, le fanaovana kritika isan'andro reny, tsisy mpimena. Leo ny olona mihaino azy satria mitovy ary lasitra ray ny teny ny miverimberina matetika. Ka aleo mangina hoy ny endry. Ny tompon'ny sagesse zany, aleo mangina. Fa saingy zao tsapany ao anatin'le vanim-potoana mamavay ho an'le firenena malagasy ny hoe tsy fotoana ny fahanginana intsony zao, fa itia ho avy amin'ny angady sy ny arina. Tsy avy masika le olona raha mitena hoe ho avy amin'ny angady sy ny arina, fa avy izy ao anatin'ity kabariny ity, ao anatin'ity intervention ity de misy ny constat. Lazaiko eto. Misy ihany koa ny fanekena fa tsy mandeha ny zavatra, fa misy ihany koa ny fanoloran-kevitra amin'ny alalan'ny hoe antsoava. Amin'ny fanomezan-tanana. Antsoava amin'ny sin'ny fifandaminana eo amin'ny firenena satria be loatra le antsana manasaraka ny mahantra sy ny manana. Efa nanome hevitra ozy tamin'ny Vaimarsa. Fotrany tehiteny izy hoe tsy nenonareo. Fa tonga ity ny fotoana hitenenako satria ity ny antony. De eno tsara. Car, selon Einstein, et je terminerai sur ça, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie de votre aimable attention. Le temps n'est plus de regarder aux yeux. Le temps n'est plus de laisser faire. Ary aloha ary izy de niteny mihitsy hoe réveillez-vous. Il a fait appel. Mialatsiny fa ohatrany hoe amin'le teny vahiny ny tondrako azy ato, satria ato izy ato amin'le teny vahiny de tena mahitsy be. Manao appel izy, réveillez-vous izy.
et la liberté des électeurs. J'appelle chaque compatriote à s'armer d'audace. S'armer d'audace. Tsy mba hoe courage tsony. Fasahina no angatahana amin'ny vahoaka malagasy. Ary mangataka le olombelona. Mangataka le filoha taloha. Et de choisir le volontarisme plutôt que le désespoir. Comme toujours dans l'histoire, je voudrais vous dire que l'homme est le nerf de la guerre. Plus encore que la nature dont il peut assagir les élans. Les querelles des personnes ont longtemps dominé la scène politique malgache. Voilà. Les querelles de personnes. Inona tiany lazaina amin'izany? Mihady ravalo sy andry. Dia io indray andra manangam-pahavalo any hery. Dia rehefa mitondry hery dia avy ry mamy ravatomanga sy ny karazany manangam-pahavalo. Tsy miresaka fandrosoana sy fampandrosoana fa miresaka olona. Izay le zavatra atao. Ary zay le zavatra mitranga amin'ilay firenena. Chacun se laissant dominer par ses urgences. Donc l'élan patriotique s'en est trouvé affaibli. Aujourd'hui, je voudrais dire haut et fort qu'au lieu de jouer chacun sa partition, le temps est venu d'œuvrer pour la résurrection et la renaissance du Ulna Malagas, l'homme malgache. Toutes les populations confondues, toutes les sensibilités réunies, toutes unies derrière la même bannière. Cette idée que tous ensemble, nous pouvons nous fixer comme étant un cap à atteindre. Ianareo amin'izay zany hoe raha olona ianao zany mandinika inona ety le tenin'ny le momba ny silence ity zany a. Ny amako ity no tiako ao anatin'le ino izy teo anatin'le sagesse amin'ny fahendrena amin'ny fahanginana dia misy teny maromaro. Misy tena hoe teny maromaro mihitsy hoe mahalaza an'io fahanginana amin'ny ino izy teo fijerena na momba ny raharaham-pirenena io. Tena maro. Eno tsara. Ovakiko aminareo. Non, Ramatoa Vera Santoro. C'est seulement quand tu réussis à te taire en évitant des discussions inutiles que tu montres ton intelligence et ta sagesse. Plutôt zay no nadoko tena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, mialatsiny atoko tsy hoe manitsy atoko fa manamafy les zavatra, les observations de silence napetrany hoe quand seulement tu réussis à te taire, c'est-à-dire garder le silence, en évitant des discussions inutiles. Quand il parle de querelles de personnes, c'est des discussions inutiles. Que tu montres ton intelligence et ta sagesse. Et là, c'est bien marqué par l'appel solennel. J'ai attonné l'ensemble, tous ensemble. Madagascar, malgache ozy izy. Le olona malagasy tsy nitarika tsy mandefa any amin'ny fisarasarahana izy. Na hoe anasarasaraka ny malagasy hoe manomboka to de vita ny amin'ny andro radiolina taka ny fitenin'ny Fleury Rakotomalala izaho zay. Izaho zany mety possible tsy manam-pahendrena. Fa ny fahendren'ny olona mahay mandinika de ny fiarahana ao anatina bloky anankiray. Tsara ho an'ny lahy zay Fleury Rakotomalala fa eo lahy zany vao mahita hoe ay tokoa moa zany raha te handeha amin'izany atao hoe tena fampiovarana de misy ny fiarahana maro ao anatin'ny zavatra anankiray. Ny tsy fahatserovanao diso amin'ny zavatra ataonao anankiray de tadidio fa mitarika anao any amin'ny fahaverezana.
Ny fiarahana tokoa kay ny zava-dehibe. Marina, misy ny tsy fitovizan-kevitra. Fa ilaina ny fandraisana ndraiky toy ny tsirairay ao anatin'ny zavatra ngeda be hitambarana tahaka nyity teneniny ity. Compatriotes à s'armer d'audace et de choisir le volontarisme plutôt que le désespoir. Comme toujours dans l'histoire, je voudrais vous dire que l'homme est le nerf de la guerre, plus encore que la nature dont il peut assagir les élans. Les querelles des personnes ont longtemps dominé la scène politique malgache. Chacun se laissant dominer par ses urgences, donc l'élan patriotique s'en est trouvé affaibli. Aujourd'hui, je voudrais dire haut et fort qu'au lieu de jouer chacun sa partition, le temps est venu d'œuvrer pour la résurrection et la renaissance du Ulna Malagas, l'homme malgache. Toutes les populations confondues, toutes les sensibilités réunies, chacun sa partition. Le temps est venu d'œuvrer pour la résurrection et la renaissance du Ulna Malagas, l'homme malgache. Toutes les populations confondues, toutes les sensibilités réunies, toutes unies derrière la même bannière. Cette idée que tous ensemble, nous pouvons nous fixer comme étant un cap à atteindre. Voilà. Mino fa tsisy feny mihoatra izay zava-dehibe izay zavatra teneniny zay. Tsapako loatra ny fisehoan'ny tolona ao amin'ny opposition. Miaraka amina bloc anankiray, miaraka amina plateforme anankiray. Dia ao no mijoro ho tena hoe tompon'andraikitra voalohany, na tompon'andraikitra faharoa, na tompon'andraikitra fahatelo. Ry zalahy efa manao promotion ana olona hafa. Ao indray ny filoham-pirenena taloha. Ry zalahy efa manao promotion any tenany. Mijoro amin'izay ny nangina nandritra ny fotoana iray hoe ampy izay. Nomena tombon-dalana ianareo. Nanaovanareo ny promotion amin'ny tenanareo. Nanaovanareo ny promotion ny olona hafa izay nieritreretinareo fa partition seul ho anareo. Tsy maintsy raisonnement de groupe ao anatin'ny atao hoe tous ensemble. Tsisy ifandraisana amin'ilay ensemble marchons izay vao niforononay omaly io. Kanefa na izany zany eo any mahatonga saina hoe le Andriamanitra tena mahay mandahatra tokoa amin'ireo. Ieto Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia miresaka ny hoe tous ensemble. Efa nanomboka tany amin'ny volana janoary ny fiara-banatratry ny taona no nanoratako an'izay ensemble, virgule, marchons. Tonga ny hevi-baovao hiterahan'ny dinamika anankiray vaovao amin'ny hoe tous ensemble. Tsy mahatsapa ve nareo hoe na ny tolona tao any Madagasikara, na ny tolona apetraka eto Frantsa ho tombon-dahany amin'izany Madagasikara, tsy misy lalana mifanojo ve zany? Ary raha andeha hijery ny hafa ianao dia tsy maintsy madidiolo ny ao aminao. Ahoana ny teniny momba an'izany dia inoy. Inoy. Tsy mbola nahena hoe parti hafa hoe masa mamoaka ao anatina fitenenana ofisialy ny zavatra ohatran'izao. Tao. Teto dia mbola hitodika manokana aminareo HVM. HVM eto France, HVM any Madagasikara.
Mila mandrafitra tsara ny ao an-tranontsika ianareo. Mila mandrafitra tsara ny ao an-tranontsika ianareo. Alohan'ny andananao anamboatran'ny hafa, amboary aloha ny ianao. Ary na iza mpitarika politika eto ambonin'ny tany dia tsy maintsy izay aloha ny réflexe voalohany, ny atao amintsika aloha. Ny atao amintsika aloha zay vao mandeha mijery ny hafa. Fa raha ao aminao aza mikorotana, ao aminao aza tsy milamina, ny ao aminao aza tsy ajainao fa lozanao mandeha manajo ny hafa, dia taddio fa vola kakafotra ny zavatra ho ataonao ary tsy ho tonga amin'ny zavatra tena izy. Miainga avy eo amin'ile fototra iarahana. Hery vaovao an'i Madagasikara. Io ny ifandraisan'ile HVM. Ny trano sy ny birao sy ny sezy symbole fotsiny. Fa misy ny iarahana ara-panahy, misy ny valeur iraisany zany atao hoe HVM zany. Takany hoe ny sasany aloha vola kakafotra. Alao ny HVM no resahako satria ny filohany mihitsy ny mpanorona azy ity no miteny hoe amboary aloha ny ao amintsika. Tsy mbola nisy mpitarika parti na filohana atoko politika na samy teny an'izany hoe jereo aloha ny ianao zay vao midedadedaka mandeha mijery ny hafa. Eto dia mandeha hitodika manokana aminareo HVM. HVM eto France, HVM any Madagasikara. Mila mandrafitra tsara ny ao an-tranontsika ianareo. Tandremo ny fampizarazarana samy hafa. Tandremo ny fampizarana samy hafa. Zao ny team zao dia tena victime tanteraka amin'izany amintsika miteny zao. Fa mbola tsy vaky barara ny fampizarana samy hafa. Satria ny team dia tsy nanana fotoana nanamboarana ny ao anatiny satria olona iray ihany no tena tompony andraikitra ao anatin'ny team raha ny fieritreretany olona iray io. Ny ato ambany nefa efa miaoao, efa manomboka mitombo ara-pahaizana, mitombo ara-panahy, mitombo araky ny fomba fitondrana zany atao hoe parti politika moderna. Ilain'ny vaninandro amin'izao fotoana izao dia bahanan'olona iray ny fitantanana an'ilay parti izay tiany Andriamatoa Rajaonarimampianina ialana hoe amboary ny ato amin'ny tanàna, fadio ary elao ny fizarazarana. Satria na tokoa ny zavatra mitranga, ny feo eny, etsy, sy aroa, indrindrindrindra any amin'izany hoe toerana hitondrana fanjakana, dia milaza fa ho sarotra ny eritreritra ny retoriny Andriamatoa Rajaonarimampianina, dikan'izany tsy maintsy atao izay hanapotehana ny HVM hipakitaka. Omena sarisarina fanantenana ny londoam-pisorona mitantana n'izany HVM zany hoe elako ny présidentielle. An'le tian'le Andriamatoa Rajaonarimampianina lazainy sy vakiana batsilana hoe manana ny valeur tsika, manana ny zavatra rova tsika, fa dio ary elao lavitra ny fampizarazarana. Any zavatra io. Fa maninona Andriamatoa Fleury Rakotomalala no miteny an'izany, samy miteny an'izany amin'ny mampanao gazety azy. Ka matsapa ny zavatra mety andeha any amin'ny lalana tsy izy. So ihany fa miteny ianao Andriamatoa Rajaonarimampianina dia azoko atao no miteny azy. Misy olona karazan'olona ao anatin'izany HVM zany, meny olona fampitokisana diso any ambadika any, dia mieritreritra fa andrombaka ny hoe izy no mety ho candidat légitime ny HVM.
au détriment ny zavatra mitranga sy izay tokony hitranga lojika amin'izany ASVM zany satria inona ny antony efa manomboka miditra ao anatin'ny ASVM ny virusiny fampizarazarana tsy voaela akory nisy anankiray no ny fahendrena nanapa-kevitra ny any satria tsy te hiditra ao anatin'ilay cafouillage misy blocage quelque part ao anatin'ny fifampitondràna ao ka tsy mamela ny sasany hivelatra tsapany Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zany vakiny Batsilana dia nomelo elao lavitra ny fampizarazarana fa tsy hany ilay lalan'ilay atao hoe ASVM fa any amin'ny lalana diso zany fa tsy mitondra lavitra zava-be zany eto dia mba te hitodika manokana aminareo ASVM eto France ASVM any Madagasikara mila mandrafitra tsara ny ao an-tranontsika ianareo andremo ny fampizarazarana samihafa mandalo vanim-potoana mamay nareo amin'izao fotoana izao taka ny hafa ihany koa satria tonga izay fampizarazarana izay ary le fampizarazarana taka ny teneniny teo tsy anjarany moa miteny satria miaraka ao anatin'le structure na plateforme hoe RMDM fa fatany tsara ny zavatra miseho any amin'ny atoko hafa satria vakina amin'ny maso na tsy misy solomaso ary zany dia hita hoe ary reto olonianina olonreto nefa tefa lasa ny risady dia avy ny ato amin'ny ASVM hoe mety ho sahirantsika amin'ity ASVM ity satria raha misy ny olona tsisy fofona vodka zao aloha hazava ny resaka dia olona iray ihany ary izay zavatra izay mety ampiova zavatra maro ampiova zavatra ngeda be dia mpiteo rangany fototr'ireo zarazarao ny ASVM fa rehefa mizara io dia vita io any io review eo zany mila mahalala tsara mihitsy ny olona eritreretin'izany sy tratran'izany fampizarazarana zany hoe ny homme d'État manko dia malala hoe tsy État fa État grand E ndray dia ndray État petit E mbola État fébrile misy tsy grand E mifanoratra zay fa petit E dikan'izany tsy mbola possible mihitsy raha mbola eo ny mpanorona zany atao hoe ASVM ka izany ho finoa ho considéré ohatran'ny traître raha izany manao an'izany tonga dia mandeha automatique zany tompoko ho an'ny olona manatsaina mandeha automatique zany tompoko ho an'ny olona manam-panahy mandeha automatique zany tompoko ho an'ny olona homme d'État grand E ny fanoratra an'le État eto fa raha homme d'État petit E dia fébrile ary tsy mahatsapa akory hoe qu'est-ce que je vaux dans la société et dans la politique malgache mazava be zay tenin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina zao tonga ao amintsika koa ny fizarazarana dia mety miteny ahako ianao ary le ry zany ne ohatra mandoka amin'nga Rajaonarimampianina non azafady tompoko efa nilazaiko anareo fa mpinamana zay fa tsy manakana anahy ny kritika anazy zany tamin'izany androny mpinamana akaiky ny vadiko sy Ramatoa Voangy Rajaonarimampianina fa tsy nanakana anay zany ny teny hoe tsy mety zao raha zokony be tsy mety zao raha nabavy tsy azo afangaro ny mampinamana sy ny raharaham-pirenena raha mifankahazo izy mindravavy amin'izao fotoana izao dia noho ny mampinamana azy tamin'izany andro raha mifandray tanana sy mifanoroka zay zasy Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia ny amin'ny mampinamana anay
ka ny hafararovako ko ny namako ve ho jereko fotsiny amin'izao misy marina ny zavatra teneniny de tsy maintsy lazaina ary tsy maintsy vakina batsirana na de makarary ny olona hafa zay mieritreritra ho aroson'ny olona sur le plateau d'argent de afitetaka ny olona eny amin'ny tanimbary ao anatin'ny fotaka rehefa avy eo ary ho afa-baraka fotsiny eo tadio fa tsy eken'ny fahendrena ny famadihana ao anatin'ny zavatra mitranga efa nananatra fa naiza mitolona pour le compte ny olona anankiray zay raha valimanana io de tadio fa tsisy hiaro akory rehefa miditra any ampigadrano maromaro izy niany olona teo akaiky ny Andriamatoa Rajaonary mampianina izy ndray amin'izao fotoan'izao no atosiky ny fahendrena mangataka hoe avoid daholo ny mpiandra politika nefa vomalomalo ny vadian'ny roito ilaina ny fahendrena ilaina ny fahalalana ny valeran'ny tena ao anatin'izany atao fanaovana politika tsapa ny Andriamatoa Rajaonary mampianina fa raha tsy milamina ny tokantrano raha tsy milamina ny fitaratra na imazy avoaka amin'ny SVM ao anatin'izany atao hoe sehatra ka andanana any amin'izany atao hoe fifidianana de adinoy zany atao hoe victoire tsapany alaviro izay mitady tany malemy anorenam-pangady ary mitandrema ihany koa amin'ireo mpamosavy malemy rehefa resaka fitorantsika de resaka olona izany veriko kely zay resaka mpamosavy malemy zay fa misy zay partout misy olona de mieritreritra fotsiny hoe mitsambikinatsy izy de mieritreritra fa hoe hijapy fotsiny ny zavatra ataon'ny hafa tena misy zany hay ve ka tratran'izany ko ny SVM raha miteny le filoha hoe tandremo ny mpamosavy malemy tandremo nizaniza leader ana parti politika de zao lazaiko anao tratran'izany daholo tratran'izany daholo veriko iny zavatra iny satria ilain'ny rehetrarehetra iny toy ny maka rehefa mianatra an'le any amin'ny stratégie politique iny de tonony enony qu'est-ce qu'il a dit Obama par rapport à tel sujet qu'est-ce qu'il a dit Mandela par rapport à tel sujet de lasa ianao midisserté eo de mamoaka stratégie eo anao de zay eo ny itsarananao na 19 na 12 notonao na 7 tandremo ny fampizarazarana samy hafa mandalo vanim-potoana mamay nareo am'izao fotoana zao taka ny hafa ihany koa satria tonga zay fampizarazarana zay alaviro izay mitady tany malemy anorenam-pangady ary mitandrema ihany koa amin'ireo mpamosavy malemy rehefa resaka fitorantsika de resaka olona izany satria ny filoham-pirenena reny anika tsy afaka iambo ahitondra ireny firenena efa hitatsika ny lesoka tamin'izany ry namako rehetra ka tsy maintsy manarina ianareo tsy maintsy manarina isika mila mahay misitona lesona eo am'izay zavatra vita sy eo amin'ny tantara isika ary eo amin'ny hoavy rehetra aoka nanaretoetsaina mahay manavaka ianareo zay le hoe esprit de discernement mahay manavaka ny vary sy ny tsiparifary efa de miantso atsika rehetra ny SVM aloha ny teneniko eto samy andiny tena lalina ao anatin'ny fanetretena io le ambarako foana hoe maiza mijery fitaratra isanandro isanandro ary fitaratra zay mamerina ny sarinao ny tokony jerenao fa tsy fitaratra ahitanao sarin'olon-kafa io manko io resaka terapia ana mijery fitaratra io de tena zava-dehibe io ary même pas 3 jours avant antsika miresaka zao de efa miteny an'io anaty fivoriana ny maraina de mijereva fitaratra
Fa raha mahavita mijery ny masonao anao mandritra ny 30 secondes mahery, dia en équilibre ianao zay par rapport aminao. Fa rehefa tsy vitanao zay, dia na ianao ara menatra amin'ny tenanao, noho ny zavatra tsy mety, na noho ny zavatra ratsy, na ny fitapitaka, na ny langalanga ataonao amin'ny tenanao na amin'ny mpiarabelona aminao. Tena marina io. Ny fijerena fitaratra isa-maraina. Da hoe notsika ny hafatra ho an'ny SVM ihany amin'ny ny fampisokafana sy mijery ny zavatra tokony atao. Lehibe amin'ity androany ity dia tokony eritreritra ianareo SVM, tokony eritreritra miaraka isika ny andresinahitra ireo mpiara-monina antoka samy hafa, mpanohana, mpisehatra amin'ny resaka ara-politika sy ara-piarahamonina ao anatina sehatra mivelatra kokoa. Plateforme ve izany sa inona ny ilazana azy a? Hoy amin'ny tsy maninona fa ataovy ny asa. Ary atao dia tiraza aminaleo satria be loatra le resaka iza kandidanareo, iza ilatsaka ihany vera-poto, anao ihany vera soa anatin'le izy. Dia amaly ianareo a, tsy ny ahafantarana zay olona ilatsaka ho fidiana amin'ny anaran'ny SVM manjara-dehibe. Tsy tokony ataonareo lara-pamery, mety ho fandika azy zany. Marina zany. Izay mihitsy no mahatongana nametraka tary amin'ny voalohany anana ny kandidany ny SVM. Ny zavatra tiany Ngaera Rajaonarimampianina hazavaina eto dia zao. Jereo tsara le glissement an'le zavatra atongavan'le izy any amin'le teny hoe tsy ny fahafantaranareo ny anarana na ny olona no zava-dehibe. Fa ny asa aloha vitaozy izy, diovy ary ataovy tsara aloha ny endriky ny tokantranontsika. Rehefa tsara ny endriky ny tokantranontsika dia afaka manambabo ny fon'ny hafa isika ary afaka miresaka amin'ny hafa, afaka miteny hoe ireto zay ary mijoro tsara. Autrement, midika an'izay dia manofinareo na hanolotra anarana olona miainga tsara eo nefa ry tsy misy akory le vitrine na le hoe magasin tsara SVM. Mazava be zany. Nataon'ny sesy tsara mihitsy zay manko le hoe raha ohatra zao olona tsy nianatra no manoratra zavatra ohatr'izany dia misambadidaka le filaharan'le hevitra. Fa miainga tsara dia mifototra hoe amboary tsara no momba antsika. Alaviry ny fampizarazarana. Imaginena hoe iny trano amboarina iny misy biriky tsy mamely maromaro amin'iny trano atrangana iny, tonga dia mindrodana io na mafy toy ny ino na raha fototra. Zay le tiany lazaina eto ary zay le tiany zaraina eto. Tsy zava-dehibe ny ahafantarana hoe iza no solotenanao na iza ny kandidanao, amboary aloha le fototra. Dia ataovy tsara aloha le vitrine. Dia alaviry ny fizarazarana. Dia miakatra miakatra. Dia iny fa tafaforme le pyramide, mafy be fototra. Dia olona ray no mipotery. Dia iny zany no satria ao anatina pyramide koa dia lasa misy point anankiroa, tsy pyramide ny fiantsoana an'izany fa zavatra hafa. Mazava be zany. Daotra izy. Fa ataovy zany mafisana ny tanjaka sy herin'ny atoko. Raha tsy mafy ny tanjaka sy herin'le atoko dia aza manantena. Satria tsy hafenina ane. Za manokana zao mijery ny fihetsiky ny olona ao anatin'ny SVM dia zao. Mialatsiny Andriamatoa Rajaonarimampianina. J'ai parlé des choses positives, mais là je vais parler des choses négatives. Misy olona ne mialokaloka ao amin'ny SVM fa sao de hoe mety androany dia mety rapitso dia efa mba ao izy za ato. Fa misy olona ao efa mieritreritra olon-kafa
Mivory any ambadimbadiky. Aza manontany aho hoe iza le olona, na iza ireo olona ireo, fa misy zany tompoko. Efa angaze izy zany amina olona hafa. Fa matahotra izy hoe sao dia mba vitany rajonary mampianina ity, aloha mba ataony aloha ny tongotra. Ary izay zavatra izay no tena nanomba sy nanapotika ny atao hoe fanaovana politika, ary tsy nisy ino ny fampandrosoana tao Madagasikara. Marina sy mitombona le tenteneninao hoe ataovy aloha izay ampatanjaka antsika, dia hita ny ambiny. Satria rehefa nijerena zany ny manodidina sy ny zavatra seho tao anatin'ity anniversaire ity, dia tonga nitovy ihany ilay gabarit tamin'ny entina tamin'izany atao hoe retour ny andro radiolina, vazaha garde du corps, olona mihajahaja ny tao anatin'le lanonana, tamin'ity indray mitoraka ity koa, vazaha ihany koa ny garde du corps sy ny directeur de sécurité tao, ny toerana nanaovana ny zavatra koa, dia miendrika sy napodipody iaina ny rehetra invité. Ny sakafo koa semble-t-il tsara, ny fandraisana tsara, ny kabary tsara. Aiza ho aiza zany le dynamique andeha sy apetraka ao anatin'izay zavatra izay. Le temps n'est plus d'observer, de se taire, aux car, selon Einstein, et je terminerai sur ça, le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Le monde est dangereux à vivre, non pas tant à cause de ceux qui font mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Je vous remercie de votre attention. Zay zany le ambiance tao, ary tokony ho trapatsika hoe, ary zay koa ny amaranaka azy a, amin'izay teny ny Andriamatoa Rajonary mampianina zay hoe le monde est dangereux. Fizako tsara le izy. À cause de ceux qui font mal aux vies. Zamerty che fa guardia. Albert Einstein non teny an'izay ary tsara mianatra. Le monde est dangereux à vivre aux izy. Non, pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Izay ihany koa no maranako an'ity fandaharana androany alina ity, samy mandinikotsika, samy mitsakotsako hoe est-ce que le temps est encore pour l'observation, pour laisser André Rajol faire. Mandra-piona daholo, sambo tahian'Andriamanitra, veloma mahafinaritra hoe ny fitenenana, ary amin'ny talata indray no fotoanantsika mianakavy.
Vendez vos produits sur Facebook et Instagram lorsque J'ai failli siwewe kwebu itaku sire kufebu afaka ni ai matsaru sire malaka ti teri sai j'ai failli zimewanila kweli itakusire kufeu nitikia finali jao mantari ndeti izaya tanku tola fachao nasunau tonteraka Tico easy day, sisi toa si veli tu kaku silaku. Tico easy day, sisi toa si veli mamenwai. J'ai failli zimewanila kwebu itakusi
toaizao rehetrzizao hisarakianao le avo indrindra tantano tsara famindra hiankinanao fatiko izy reny sisi tuazi veliveli tukaku silaku tiko izy reny sisi tuazi veliveli Yamala infiniti Kisara fiti tiraniti Yamala uafi sitana Hajai ai duria Ziko easy Sesi tua si veni Tukaku silaku Tiko easy Sesi tua si veni Pour gagner à World of Tanks, il faut faire preuve d'intelligence, persévérance et de stratégie. Simana halamanti fitiavani Teni mami fona walloki vavani Fafani rina samba Zanani Tisotrani Fareti Rambula e montagna le simbi socialine le fide vania simala la dalla legge ma di gianni samani tini fona Se também Dena avia wanat da balena na tua Dai mi jananda usai Sajini aita si fora in sajini Fungeni sani afayar Maricha nangiti nama Kambula eto tanya Sini sociali neni Le fita mania Simbala Nakala ejina Nadijani Sanani Tini fona Mandrapiona daholo ary veloma tsika ary amin'ny talata amin'ny fotoana raha sitrapon'ny tompo samby ho tahin'Andriamanitra daholo mandrapiona